faly miara-banao izay mijery ity vidéo ity indray amin'ny lesona Word 2007 ity amin'ny teny malagasy. Ny ataontsika androany zany a dia ny mikasika indrindra ny mise en page. Fa mialohan'izay aloha dia mbola misy zavatra anankiray izay mety adino tany amin'ny lesona fahadimy sy fahaenina izay averintsika kely. Mialohan'izany rehetra izany dia averina ihany raha ohatra ka mahaliana anao ny hijery ny lesona teo aloha, izany hoe lesona fahavalo dia azonao tsindriana ito efajoro kely eto ankavia ambony ito. Miditra amin'ny lesona fahasivy tokoa tsika izao amin'ny lesona izay eritreretina hoe hanana fizarana volo ka andao avy hatrany ary. Araka izany dia misy aloha izany alohan'ny hanaovantsika an'ilay lesona hoe mise en page teo ny zavatra adino kely momba ny insertion na ny fampidirana dia efa nataontsika tao ny fampidirana tableau sy ny rehetrarehetra fa mety nisy zavatra adino dia momba ny fampidirana page, izany hoe ny saut de page, izany hoe matetika mitranga raha ohatra ka hoe tianao atao zavatra vaovao ity ohatra hoe ity lohateny faharoa ity tiana atao page vaovao dia matetika amin'ny fanaontsika dia midina an-dalana ohatran'izao mandra-pahatonga ao amin'ilay page vaovao ao ambaniny, ohatran'izay zany fanao dia mampiditra eto dia ohatran'izao ity zany page vaovao. Rehefa ohatra hoe amin'ny fitombohan'ny fizarana matetika manao an'izany. Nefa n'izay zany dia tsy mety misy olana lehibe izay satria ny antony dia ahoana, raha ohatra ka sendra miova ity lahatsoratra eto ambony ity eritrereto hoe misy fanampiny ity lahatsoratra ity, voatery manoratra lavalava kokoa ianao dia hitantsika fa midina le ato zany, tsy mijano eto amin'ny fitombohan'ny page eto dia tsy maintsy voatery indray ianao mamafa ny andalana eo amboniny mba hahafahanao mahazo an'ity andalana voalohany ity eto amin'ny fiandohan'ny page. Na koa no fanao hatramin'izay raha ohatra ka hoe sendra nisy hoe lahatsoratra voatery fafana aty ambony dia lasa niakatra le ato ambany ato dia tsy maintsy voatery indray ianao mampidina anazy any ambany any. Izay zany ny olana amin'iny. Na koa moa raha mazava ho azy raha ohatra ka hoe ovaina ny habean'ny soratra na lehibeazina na kelezina dia miova toerana foana zany ity, ka izay indrindra no mahatonga ny olona sy mahatonga antsika manao ny hoe insertion ana page, izany hoe saut de page, insertion ana saut de page zany hoe raha vao ohatra zany ka manao hoe saut de page dia eto amin'ity miandoha eto amin'ity page vaovao ity foana ity lahatsoratra ity. Ka na misy lahatsoratra maromaro vaovao aza eo ambony eo dia mbola eto amin'ny loha voalohany eto foana izy lasa aloha jerevantsika hoe inona no mampatonga n'iny asehontsika ity dia io zao ilay izy dikan'izay saut de page zany tokony zao. Dikan'izay zany na misy ity zao ilay saut de page ity misoratra eto ity rehefa nampiasaiko ity efa hitantsika tany amin'ny fizarana fahaefatra amin'ny lesona, rehefa isorony ity dia hitantsika zany raha ohatra ka hoe mbola misy lahatsoratra vaovao hafa andalana vaovao hafa dia lasa manomboka aty amin'ny andalana manaraka indray ity, izany hoe ity tsy inona zany ny tenenina foana hoe manomboka ao amina page vaovao foana izy na ahoana na ahoana. Dia amin'izao izy zao rehefa napiditra lahatsoratra ato ambony ato dia lasa nandeha any amin'ny page manaraka izy. Dia toy izay rehefa fafako ity dia miverina eto amin'ny voalohan'ny page eto izy. Izay zany no lanjan'ny insertion ny saut de page izay tsy mbola tena nataontsika. Zavatra hafa ihany koa izay tsy nataontsika tany amin'ny andinin'ny fizarana fahadimy sy fahaenina dia ny fampidirana ireo lahatsoratra misy accent izay mbola tsy matetika tsy misy eo amin'ny clavier.
na koa ny symbole dia tsinona zany fa ny fanaovana azy dia eto zavatra tsy dia sarotra. Raha ohatra zany ka manao symbole ianao dia tonga dia tsindriana fotsiny ity hoe symbole ity dia raha ohatra moa ka efa eto ny ilainao dia tsy arapasoa arapatsara. Raha tsy eo ny ilainao dia tsindria ilay symbole dia mahita ianao ato hoe ny karaktera spesiaux sy ny symbole rehetra. Misy ny symbole izay fampiasa andavanandro fa misy ny symbole izay tsy dia fampiasa firy. Dia ary ambony indrindra moa ny misy ny litera rehetra, misy ny accent rehetra. Rehefa ohatra zao ka hoe mila manao U misy accent circonflexe ianao U majuscule dia tsindriana fotsiny dia klikena ilay insérer dia io izy fatafiditra. Ohatran'izay koa raha ohatra manao an'ity AE ity ianao dia tsindriana fotsiny iny dia io izy fatafiditra. Izany hoe ny fanaovana an'izay araka ny teneniko teo zany dia ao amin'ny insertion dia symbole. Izay zany momba an'iny. Rehefa misy zavatra adinodino ohatran'ireny dia averintsika ihany mba ahafahantsika mba hoe misy zavatra mba hoe ezahana hoe voatahiry daholo ny zavatra rehetra na dia hoe zavatra madinidinika aza. Hiditra amin'ny mise en page amin'izay zany isika. Ny mise en page zany hoe efa mandamindamina anazy da mandamindamina ny takelaka sy ny lahatsoratra tsika mba ho azo avoaka printy. Dia izay zany no atao hoe mise en page. Dia ny fanaovana ny mise en page zany arakaraka ny zavatra tianao atao mazava ho azy. Ohatra raha ohatra ianao ka misy milainy raha ohatra ho an'ny mpianatra indrindraindrindra raha ohatra miteny ny mpampianatra hoe inavy ny ao anatin'ny mise en page dia ny marge ambony akavia ankavanana ary marge ambany. Zany tafiditra ao anatin'ny mise en page. Ka raha ohatra ny mpampianatra miteny hoe mila marge akavia 4 cm dia ao mise en page ny fanaovana an'izay. Raha ohatra ndraika amin'ny zavatra hafa indray ohatra hoe ilaina atao mitsivalana ny taratasy asa zavatra ataonao tianao atao izany dia ao mise en page ihany koa ny fanaovana an'izay. Izay zany no asehontsika androany. Mise en page zany dia atao amin'ity menu hoe mise en page ity ny misy anazy. Dia ireo daholo ny zavatra rehetra mikasika ny mise en page. Ohatra ny marge ilay vao notenentsika teo. Ny marge zany dia misy an'ireto aloha ny efa teneniny izay efa prédéfini izay efa vita zany hoe normal dia ny ambony 2,5 cm, à gauche 2,5, ny akavia 2, ny ambany 2,5, ny akavanana 2,5. Raha manao an'io zany tsindriako fotsiny io dia lasa zay ny marge any rehetrarehetra. Dia araka ny efa nitenentsika tany amin'ny lesona momba ny paragrafy samy hafa ny dikan'ny retrait sy ny marge. Izany hoe ny marge zany dia hatreto ka hatreto amin'ny sisiny taratasy, fa ny retrait dia miala avy ao marge izay miankina marge zany dia miankina dia mikasika ny pejy iray manontolo na ny document iray manontolo mihitsy ny arakaraka, fa ny retrait indray dia mikasika ny paragrafy tsirairay. Izany hoe ity zany manana marge 2,5 araka ny tenentsika anazy teto 2,5 fa avy eo mbola azo asiana retrait 1 cm iny fa any amin'ny paragrafy mikasika manao an'izay satria mikasika manokana amin'ny paragrafy izay, fa ny marge zany dia mikasika ny page manontolo zany izay maha mise en page azy. Dia ny marge zany araka ny tenenina teo dia ny akavia, ny akavanana, ny akavia, ny ambony ary ny ambany. Dia misy maromaro zany reto efa prédéfini, izany hoe efa tonga dia tsindriana fotsiny fa ohatra zao ity anankiray ity hoe large, raha manindry an'ity ako dia lasa ohatran'izao zany ilay lahatsoratra, izany hoe large ngeza be ny aty izany hoe soratana eto hoe 5,08 cm ny akavia, 5,08 cm ny akavanana.
averiko amin'ny normal. Dia misy koa nefany arakaraka n'izay anaovana anazy ny hoe marge personnalisé. Ianao indray zany no midefinira anazy hoe firy centimetre ny ambony, ny ambany, ny ankavia, ankavanana. Zay dia zay zany ao anatin'ny marge. De misy indray koa ny atao hoe orientation, zany hoe ny fipetraky ny page na mitsangana na mitsivalana. Raha ohatra zao ka ataontsika jerentsika ny affichage, ataontsika hoe zoom une page, efa hitantsika fanaovana zoom vao amin'ny affichage. De ohatra zao vera atao mise en page koa azo atao orientation portrait zany izy rehefa mitsangana ohatran'izao. De paysage indray izy rehefa mitsivalana ohatran'izao. Iny zany de zay tianao na zay angatahany olona aminao hoe ataovy paysage ilay izy zany hoe atsivalano, na ataovy portrait izy zany hoe atsangano. Matetika aloha zany mitsangana foana fa misy ilana zavatra manokana angambany matoa tsivalana. Iny mbola ho tenentsika rehefa avy ao misy tetitetika kely, paika kely ho an'ny fanaovana boky ohatra, fanaovana le boky mitsivalana ireny. Dia zay zany momba ny orientation na ny fitodiky ny page, afaka mitsangana na mitsivalana. Misy indray averintsika amin'ny zoom normal izy. Misy indray ao mise en page any ny habean'ny taratasy. Ty habean'ny taratasy ty dia matetika tsy de miasa firy satria A4 ihany no tena fampiasa matetika, fa raha ilaina zany ny manova ny habean'ny taratasy satria mety kely ny taratasy anananao dia entin'ny fanaovana anazy. Ny colonne moa dia efa nasitsika maso ihany indray mandeha fa averiko tsara. Ny colonne dia afaka zaraina colonne roa, telo na maro ny page anankiray. Amin'izay fotoana izay zany ohatra miteny hoe colonne izao izy colonne iray, raha ohatra tiako atao hoe colonne roa de mizara roa ohatran'izao izy. Ao amin'ny mise en page zany fanaovana an'iny, zany hoe tonga de ny page anankiray zarainy roa, misy endrika maromaro eto, afaka mizara telo koa ao ny fanaovan-gazety ohatra mety manao an'izao, na koa misy hoe gauche zany hoe kely ny ankavia fa lehibe ny ankavanana, na mifanohitra amin'izay droite, arakaraka izay zavatra ilaina. Marihana fa ny colonne de mitohy ny latsoratra, zany hoe latsoratra eto zany ato amin'ny colonne voalohany rehefa tapitra de tonga de mitohy eto amin'ny colonne faharoa. Zay no mahasamihafa any amin'ny tableau, satria ny tableau zany araka nataontsika tany amin'ny lesona fahaenina sy fahadimy dia azonao ianao ihany no migerer hoe ny colonne voalohany ataoko mitohy ato amin'ny colonne faharoa voalohany eto ambany, fa ny amin'ny colonne ohatran'izao dia tsy maintsy mifanaraka ny colonne anatin'ny page anankiray. Azo atao nefany ohatra miteny hoe tia ataoko manomboka eto amin'ny colonne faharoa, eritreretina hoe raha nahavita colonne anankiroa ohatran'izao zany tsika de hoe colonne ty latsoratra ty lohateny voalohany ty hatreto colonne voalohany, de avy eo manomboka eto indray colonne faharoa. De mitovy amin'le saut de page teo, raha ohatra zao tsika ka manao hoe tianao tsy manao saut de page zany de afaka mampiditra be entrée be ligne be de lasa ohatran'izao izy. De misy an'le olana ohatran'le saut de page teo satria raha vao mampiditra zavatra hafa eto de midina io, na hoe manala zavatra hafa de miakatra io. Noho izany zany mitovy amin'le page teo ihany zany raha ohatra ianao ka mila manao zavatra ohatran'izay dia saut de colonne indray no ampidirina, zany hoe tiana ampiasaina ato anatin'ny mise en page any amin'izay saut de page fa tsy saut de page no ampidirintsika fa saut de colonne, zany hoe raha vao mampiditra ny tiako de maketo amin'le colonne manaraka ny tohiny, ka amin'izay fotoana izay ako na mampiditra zavatra vaovao eto ariny dia tsy mihetsika mihitsy ry colonne iray ry,
tsy mihesika mihitsy izy satria izy efa tenenay misy sodium colonne ka raha ohatra ka hoe sendra mbola mitoy ihany ary ny ako manoratra eto dia izy lasa any amin'ny colonne manaraka indray satria efa tenenina hoe ity zany tsy maintsy colonne vaovao foana. Izay zany mitovy amin'ilay saut de page ihany ny resaka saut de colonne. Dia fahafahintsika ity fahafahintsika ihany koa ilay saut de colonne teo. Izay zany ny momba ny mise en page. Dia izay ihany koa miarana ity lesona fahasivy ity amin'ny manaraka zany tsika dia hiditra amin'ny lesona 10 sady farany ao anatin'ny Microsoft Word ho an'ny olona vao manomboka moa izany mazava ho azy. Rehefa vita ny lesona 10 dia inoko fa afaka manoratra boky, mamoaka boky izany hoe mamoaka afaka manoratra ny zavatra efa nosoratana tanana ho amin'ny ordinatera ny tsirairay izay nanaraka ity lesona ity hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Dia mbola manasa asika hatrany ampitapita ny ity lesona itony lesona itony mba hahafahan'ny olona sasany ihany koa mahalala sy mahazo ny zavatra tiana ampitaina. Dia misaotra antsika sahady indray ary manome fotoana antsika zany amin'ny lesona 10 farany. Misaotra tompoko.